La situation est grave au jour d'aujourd'hui parce que la population a été très pacifique. Nous avons revendiqué, vraiment la population a demandé plusieurs choses à l'État qui restent sans réponse jusqu'au jour d'aujourd'hui. Entre autres la liberté d'expression. La population malgache aujourd'hui est entièrement dans la pauvreté et le pouvoir actuel ne voit que son intérêt personnel à travers l'achat d'avions qui coûtent plus de 60 millions de dollars, or que plusieurs malgaches ne mangent plus 3 fois par jour au jour d'aujourd'hui. C'est pour cette raison que le peuple se lève, c'est pour cette raison que le peuple crie. Mais malheureusement, l'État ne les a pas du tout écoutés. Et aujourd'hui, ils utilisent encore la force à travers les armes, des commandos, des militaires. Tsy mety mamepitsiny amin'ny mpitondro. Madagasikara ankehitriny dia manana vintsika, manana tanjona, ary manana filomitarika ka minona roana fa tsy maintsy ho avitra Madagasikara, tsy maintsy androso Madagasikara amin'ny viny. Dia miaraba Zoky miaraba anareo mirahalahy ny mpieno manaraka antsika ary mankasitraka ny samy manao izay hatafitan'ny feo any amin'ny toerana samihafa izay andraisan'ny olona ny onjam-peo amin'izao fotoana izao. Androany moa datin'ny firy androany 7 janoary taoriana 7 janoary zany 2024 taona lasa zany zao zany efa mananika ny 9 sady tamin'izany fotoana zany dia mitsakotsako za zany eto zany tena tonga saina be mihitsy satria tena isan'ny tena niaina an'le izy niaina an'le izy tena teto tany rivo renivohitra io mety misy voateraka zany zao ka tita le feno taona am'izao any ampianarana izy raha ny tokony izy le mpianatra voateraka na ny ankizy voateraka tamin'izany any an-tsekoly izy tokony any an-tsekoly izy zany amin'izao fotoana izao raha tsy any an-tsekoly izy amin'izao fotoana izao dia misy fahabangana zany na misy zavatra tsy tomombana eto amin'ny tanàna zany no antony samihafa hoe raha mbola misy aza tokony any ampianarana nefa tsy any ampianarana amin'izao inona moa zany zavatra mitanga tamin'izao fotoana zany fintana fotsiny le satria efa saika isa-taona raha ohatra zao dia manao tsy hay an'le izy hoe misy manao ampimamba ny lafiny toe-karena fiarina manao didijadona ny mpitondra sy ny sisa zay zany tady any-bady itsika ilany etsy Madagasikara dia efa nanana ny toerany teo amin'ny sehatra resam-pirenena ary efa nivonona hapetrano ny fivoriana resam-pirenena na zany ny SADC anisan'izany francophonie sy ny sisa ary efa tomombana daholo ny fotodrafitrasa ny lafiny logistika zany ho fandraisana sy fampetranoana an'ireny fivoriana ireny zavatra hafa nefa no nitranga ny raha antsika niaina reny dia ary na ny président de république tamin'izany fotoana zany ary resaka tsy safaverina tanindrazana didika tsara misy satria tao anatina fivoriana tany ampitan-dranomasina izy tamin'n'de ny fotoana ireny zany ary teo moa zany ny mpiadidy rehetrarehetra zany hoe ahoana ny atao satria nisy an'ireny phénomène an'ireny le hoe lobaka mena tany faritry Azia tamin'izany fotoana zany dia mibarikaden'ny zalany teo amin'ny aéroport dia tsy tafapetraka ntsony ny roplanina tokony hiverina an'le mpitondra tany an-toerana teto Madagasikara dia fa namofopofona zany nitranga tamin'ireny satria ny filohan'ny repoblika araka nambarantsika teo dia namonjy fivoriana tany Afrika Atsimo tany ary dia nisy ny fionan'ireo ataontsika hoe tompona andraikitra maso samihafa teo amin'ny fitondrana tamin'izany fotoana zany tadidika tsara mihitsy niona tena be horirika niona tena be foloa amin'ny andro alina hoe tena mila miverina aingana ny filohan'ny repoblika miverina tanindrazana sao dia tsy tafaverina eto tsony satria efa tena ketriketrika be mihitsy any ambadika any zany tamin'izany fotoana zany dia tadidika tsara mihitsy ny 25 janvier zany nody rehefa nisy ny fandraisan-dahatra maro samihafa ary ny ekipa teto Madagasikara za fa nametraka ny itinéraire atony lalany dia ariny lalany dia ohatran'izao ary amin'ny ora ohatran'izao ny tokony ho tonga ao anatin'ny andro mazava mba tsy isin'ny ataontsika hoe kasy tao anatin'le izy efa napetraka daholo ny lamina rehetrarehetra fa sangy tsy voaja moa satria ny filohan'ny repoblika tamin'izany fotoana zany nanana izay noheverina sy ny eritreretiny ny amin'ny hoe mbola mampitondra azy manana renseignement koa izy ompelantanany akoatran'izay natolotry ny ekipa zany dia tafaverina ihany izy fa efa niatolaka ny andro afahany vato marapatonga tany Ambotsoroatra tamin'izany fotoana zany dia nisy ny hetsika maro samihafa zany no fitianana azy ary tena tsy efa ny teny nanomboka teny mamory vato dia efa nisy ny kasy tsy ho tonono ny etontsony izy ny tao ambadika le ohatrany hoe niteraka n'le kasy taty amin'ny faritry Andramena teny Akazomanga teny Andavamamba ny teo Apatsakana ny tena satria fa nomboka ny amaizina teo Apatsakana ny fotoana nandeha ihany na dia maro ary ny olona mpiaradisy nanoana fitonana tamin'izany fotoana zany dia misy ihany koa le oetrika hoe vitsivitsy na hery fihetsika izay nanimba zavatra mihitsy satria dia fiara vitsivitsy ihany koa no simba
tao anatin'izany rehetrarehetra zany. Inona ny tiana ho ambara ao anatin'ilay izy a, zay ny datiny 25 ny 26 moa zany iferen'ny raha nahita reny a, ny zavatra nitranga tao anatin'ilay favoazana ny RNM, ny teny Anosipahatra na ny zavatra nitranga teny fanomezana teny amin'ny faritra Andavamamba sy ny sisa amin'ny lafiny lehibe Tsodrano, dia ireny nahita raha tamin'izany fotoana zany fintana fotsiny ao zany tranga zany, satria raha ny Tsiprian'ilay izy tsy aro voatanisy eto fa tena tao anatin'ilay izy zany de hoe Bimamba, Jadona sy ny zay zany amin'ny ankapobeny, dia raha hoe anao révolution nisy nietsika hoe hetso-bahoaka moa zany no ny finosina tao anatina atao hetso-bahoaka le izy, dia ireny raha nahita reny a niarany a, de ataontsika hoe 10 taona 12 taona teo aoriana, inona le zavatra mitranga de le vokatra zany ao. Eo raha mahita eo ny zavatra misy a mitotonga na toe-karena, potika ny rafi-pisainana sy ny toe-tsain'ny mponina eto Madagasikara, toy ny fanaovana tantely afatrakotra ny ary-pirenena, ary tena pira mihitsy izy amin'izao fotoana izao, ary na i Donald Trump ary de vakivava mihitsy ireo mpitondra afrikanina ireo hoe mba olombelona ihany ao anatin'ilay izy mpitondra zay mandrafitra fitaovam-piadiana mba hamonona ny mpiray-tanindrazana mpitondra ny firenena ho aminy zay manana ny arena rehetrarehetra, ny otrika arena rehetrarehetra, nefa dia mantra fadiranovana ny mponina ho aminy, de mbola olombelona ihany ve zany efa resaka mandeha iverenana ny teto toerana mikasika ny Ampimamba, de mipetraka koa ny fanontaniana hoe iza moa, satria raha mahita ny hoe mitsilopolopo ny akamaroan'ny orinasa malagasy eto a, ny mitombo zay tsy izy andro aman'alina misy ny Tsianasa, ary hoe tena malalaka ve ny fandrarahany eto sa misy manao Ampimamba an'le izy zany rehetrarehetra zany fanontaniana mipetraka daholo tamin'izany fotoana zany, na resahana ary nisy mifatapanjiro ngamba tsy ohatran'izao ihany koa sa niainana an'le izy ry Danisy ry Atina, de zany tena tonga saina mihitsy hoe raha ohatra moa zany le Madagasikara hoe Antananarivo fotsiny ohatra andresahana hoe mba renivohitry ny firenena mitovy hoe Johannesburg na mitovy hoe Tokyo any Japon, Addis Abeba zany any Ethiopie zany tena tany amin'ny ataontsika hoe tany amin'ny fahaleovan-tena tany makatahaka ty Madagasikara zany resaka mandeha amin'ny lafiny seranam-piaramanidina fotsiny ire Madagasikara io nifakatahaka mihitsy taty Afrika zany hoe ohatratra ny ahoana, nefa zao amin'izao fotoana zao zany tena lasa air peut-être le compagnie pitaterana malagasy, nefa zany reharehan'ny Madagasikara zany ery Madagasikara zany firenena rehetra de mba manana compagnie nationale amin'ny resaka itsika raha teo nosy reny zany de marika hita masony amin'le hoe tongana zay tsy izy tsy araka ny tokony ho izy ny lazana fa hoe rodana ny Jadona, faranana ny fanaovana Bimamba, ary dia nambanina trany amin'ny constitution moa zany novaina mihitsy hoe mba ahafahana mamafana zany rehetrarehetra zany, de ay zany mikioany mihitsy ny tena voafafa le izy amin'izao fotoana zao ry Dani, hoe tena mifafankioany mihitsy amin'izao fotoana zao ny gasy le firenena manoloana le zao, de za zany rehefa tena meno an'le tompona andraikitra maro samihafa zany miakatra amina fahita lavitra, maneho hevitra, mibahana amin'ireo hainao manjery sy faneho hevitra etseroa amin'ny réseaux sociaux, de tena ohatrany rehefa meno azy ka hoe mikipy anao zany meno anzara teneny, de hoe tena manjelanjelatra, miadana, finaritra, tsisy aiaina mba tsy lazana le ohatra nefa any amin'ny zany le eto Madagasikara, satria tena tsy mety ho tompona andraikitra mihitsy amin'le zavatra mitranga kely izy Danisy ry Atina, tena hoe tena mbola zao hoe tena 15 ans 16 ans 15 ans au pouvoir ave zany de mbola anilika ny tsy fahombiazana amin'ny hafa hatrany, de hoe efa miezaka efa raha ohatra ary ka tena miezaka nefa mitondro rehetra menamena daholo ny voyant na amin'ny lafiny économique na amin'ny lafiny social na amin'ny lafiny amin'ny politika na amin'ny lafiny rehetra, de manondro menamena avokoa ny tondro de nina lazana tena izay le izy hoe na miezaka zany ty fitondrany ty de tsy naomby le izy tsy mifanaraka amin'le ataontsika aspiration du peuple zany raha ohatra ka lazaina fa hetso-bahoaka ny tamin'izany fotoana mitohaka amin'ny tenda na ny mpiaradia tamin'ny nametraka an'izany fitondrana zany, de zay tsy any amponja de nisitaka na ivelan'ny fitondrana
de reny efa maneho faneho-kevitra maro samihafa reny de misy moa zany le misy hoe ka nareo ihany na tonga zao ho an'lefa le hoe nisitaka zany de misy fanomezantsiny de io moa zany miverina foana hoe ka nany tantara ny Saoly lasa Paoly ao anatin'ny baiboly ary nge ho an'izay kristianina mahafantatra tsara an'izany fa zany Saoly zany ena nienjika be an'ny kristianina tamin'ny fotoan'andro nefa ny zavatra nitanga teo aminy mba hoe lazana hoe sedra zany mba iovany de niovy izy ary izy mihitsy ary rehefa avy eo tena lasa lohalarana atao anatin'ilay izy hoe tena zay le zavatra mitanga ka inona no mahatonga antsika manao an'izay tadalana amin'ny politika satria rehefa mijery an'le faneho-kevitra meno ny faneho-kevitra ianao zany amin'izao fotoana zao de samy miteny daholo moa zany ny andanina ny akilany rehefa miresaka ny andaniny ianao de ny fitondrana rehefa miresaka ny akilany ianao ny ivelan'ny fitondrana de ohatra ny ivelan'ny fitondrana zao maly de azo lazaina fa nanamarika ny rentrée politique zany eo anivon'ny vovonana firaisakina tamin'ny Omaly ny safidin'ny datiny 9 janoary izy zany nanaovana an'izay le ataontsika hoe rentrée politique nilazany zany fa tsy vaky na mitritra na inona tsy araky ny resaka mandeha ny ao amin'ny vovonana firaisakina ary mbola miantso ary mizy ireo mba hitambarany samy mpanohitra isaka ny ataontsika hoe fanambarana tao ihany moa de hoe tsy hanonga mpanjakana na anakirotana fa hanongana ny mpitondra de samy mba mandray an'izay fomba andraisana an'izany fa zavatra ohatra an'izay zany le izy hoe io moa zany politika le resahany de hoe fa avolenta be zany discours zany tena hoe any amin'le fari-pahatakarany tsirairay zany mety mifanjevinjevo be ao anatin'izy inona moa zany tena message pasena amin'izany satria amin'ny lafiny anankiray zany mazava satria teo moa zany izy hoe ny atao hoe fanjakana dia ny territoire ny tany de miaraka amin'ny citoyen zany hoe ny voaka ao aminy miaraka amin'ny ny ataontsika hoe ny arenany zany dia tsy izay kory ny hoe ahongana na otrongisina na hoe fa ny mpitondra amin'le hoe mampatonga an'le fahantrana amin'ny zao fotoana zao de zay zany lafiny anankiray de lafiny faharoa anao zany amin'ny lafiny hoe tsy maintsy mieritreritra ihany ianao hoe ahoana tokoa moa zany le izy ry dani hoe ny valala moa rehefa hosamorona any amin'ny vavady de atao hoe ahoana mandrina ilika mihitsy de ny zavatra atao ihany koa zany de hoe tena tsy voatery ambarambara mialoha satria ohatra ny hafahafa raha ohatra zany nareo moa manao an'le ina filaza le milalao karatra moa le izy ry da samma de ina le dikan'le miparloty ina dikan'le miparloty manao karatra hoe mamesy papa ny andaniny amesy papa ohatrohatra zay zany le mampiseho de tena ohatra ny hafahafa ihany mantsy le izy hoe tena anongana ny mpitondra de hoe resahana apiomanina zany le izy de io ny le mahatonga an'le aty amin'ny fitondrana ihany ko hoe tsy manaiky fanakorotana na andray andraiky travetrany de zao satria ohatra ny hoe misy parloty zany le izy raha ohatra ka hoe manao karatry fa zany matsy zany tsy voatery hoe ahoana zany ahoana filazana zany toko raha falamanana pipila fa saraisina le tsilalao tenina azy de moa anatin'le izy de ny fantanina mipetraka hoe amin'ny fomba ahoana ihany koa no anatanterahana azy ohatra ny ere mamesy papa fa lay zavatra nitrangatsa am'izay ohatra ny hoe fa nandeha foana ny tahaka an'izany de asa hoe anahoana ihany koa ny fihetsiky ny ary amin'ny andaniny hoe anongana ny mpitondra fa tsy hanonga mpanjakana de ho raisana fanakorontanana be reny sa nahoana inona ny satria raha ohatra ande madao zany lizy randeha mihoatra ohatra de tena hoe zao nanompan'ny jiramasina sisa tonga de any apozy akoatra le resaka seny de ty misy an'ty de inona no fihetsiky ny fanjakana de miandry ihany koa hoe inona lay dingana sy fihetsika tena hoe ho ataon'ny akilany eo anatrehan'izay satria zany zao hoe raha ny élection raha Antsiranana zao deuxième force ohatra ny firaisakina nge taorian'ny Irmara zany raha mifahazahoana vato dia mitarika an'izany zany ny eo amin'ny firaisakina dia zay zany logika kokoa sy légitime kokoa anatin'le izy fa eo anatin'le hoe mila explicite tsara zany ny zany hoe mila mazava tsara amin'ny olona satria lasa mifamaofao be ao anatin'ny sain'ny olona le fahazahoana zay ny faripaty etsekila mantsy tao anatin'ny fanazavana mitoy ihany de hoe ny zavatra misy zany ankoatran'le nresantsika tao amin'le hoe miparloty de hoe tsy misy fifandimbiasa pahefany zany eto Madagasikara ara-demokratika zany hoe tsisy an'izany alternative tapitra zany efa vity tsisy hoe raha mbola fifidianana zany zay ngely izy hoe raha mbola fifidianana zany iresahana fa ifandimbiasa pahefana eto de tsisy an'izany mihitsy eto zany satria efa reny zavatra nitranga de niraisana ohatra samihafa moa izy de teon'le hoe anongana mpitondra zany hoe zay zavatra anakoroa zay zany dia mila mazava tsara amin'ny olona hoe inona le atao zany ao anatin'le satria akilany de misy an'le filazana le hoe tsisy alternance démocratique zany eto de andanina hoe
anongana ny mpitondra voalaza zany miparitaka any ambadika any ny vidéo de samy mandeha zany le hoe ahoana no fisehoan'izany satria efa resaka pabe maso iny efa tsisy resaka hoe konkonanyfanesako koa zany zao de rehefa tsisy fifidianana madio tsony de otrongisinay ianareo amin'ny alalan'ny ahoana de zay ny andrasan'ny olona hoe ahoana no endrika isehony zay sy ny fomba tanterahany satria betsaka ihany koa mety miandra an'izany lo raha ny fomba fijeriko ka zay nge le zavatra ety fa mandra-piandrana zany rehetrarehetra zany aloha dia misedra olana ny tatsahan'ny tanàna ary samyma satria miakatra ny rano ny eto ampovoan'ny tanàna Antananarivo zany nataontsika hoe malefadefaka ny firotsaky ny orana fa amin'ireo ataontsika hoe périphérie Antananarivo Atsimondrano Avaradrano sy ny sisa de bebe fiavy ny orana de ny any amin'ny Atsimondrano zao misy barage vaky efa miezaka nanao any hoe manetsana ny favoazana moa zany tokony andraikitra ny déployena teny ny aramila ny avy amin'ny BNGRC sy ny sisa fa reny ihany koa nge efa tokony voatsirika miloha taorian'ireny ataontsika hafanana migaingaina zay naharaka ny tany na haraka zany hoe mitritritra be makikina be de voavy ny orana de miteraka brèche reny zany tokony efa hita miloha raha tena zany ke le asa zany le asa le hoe prévoir gouverner c'est prévoir dia eo ihany koa le favoasana zao amin'iny faritry Zatabe iny amin'le misy an'le lalana voamboarana ary tany dia tena tototry ny ranotany zany tototry ny ranotany ny tanimbary ny tatsaha amina efa amina hektara le izy satria rofin'ny ranon'orana rofin'ny rika le ramblé de miparitaka any anaty tambary le tambary amin'iny vary efa tokony hojinjay na efa ohatrohatra zany akoatra le tsy afaka ny volena teo de reny moa zany zao hoe ahoana compensation an'le olona satria raha le fanonerana masy de tokony le tany nalaina anaovana an'le tafiditra anaty tracé fa reny le ataontsika hoe dégâts collatéraux de collatéraux zany ahoana no fandehan'ireny za aloha tena mahita fa de hipitrapitra kely le tatsaha ao anatin'ireny satria fahavoazana be zany nge mahatonga ny olona milaza hoe mitetika asa lehibe de tokony alohavana fanadiadina zany le étude d'impact environnemental nanao an'izany hoe tamin'ny fanaovana le autoroute mikasika an'io le nitsy amin'ny zaroan'ny hoeny eo moa zany tena manao an'ireny ary de reny tokony tsisy resaka kinafinafina hoe ahoana ny fiantraikany amin'ny lafiny sosialy fiantraikany amin'ny lafiny culturale satria mety misy hoe zavatra mitahiry vakoka na tantara na firenena na tantara na foko na tantara na tanàna mety manjavina ao anatin'ilay fanaovana an'le hoe tetikasa de zany koa le misy an'le hoe fanadidina le hoe komodo iny komodo reny de mipitraka le fanontaniana am'izao fotoana zao ary tsy ho ihany fa misy ihany koa le fanaterana hoe route du soleil ny autoroute aloha de efa ny eo amin'ireo ataontsika hoe fiarahamon'ny pirenena zay mikajy ny tontolo iainana de efa nametraka fanontaniana ihany koa ahoana satria hamakivaky anarivon'ny hektara ao anatin'ny tandavanala ankeny iny zany le fanaovana le autoroute ary de hiteraka fahampotehana zany le izy ao anatin'izany ary miteraka déséquilibre ao anatin'ireny ataontsika hoe fandehan'ireo le hoe habitat naturel na biby sy ny zava-mananaina samihafa zany anatin'ireny zay mampalaza Madagasikara de tsy ho ihany fa misy koa le route du soleil zay heverina hoe ampifandray an'iny avy any amin'ny faritra atsimo mifaritra Nosy avy any Ambovombe makany Fort Dauphin jusqu'à trany amin'ny Antala sy ny sisy reny zany de fahampanantenana kosy zany ao anatin'izay ihany namana Brito za moko nakatry de nisy ray aman-dreny be nanakana teo ambony matao mba resako kely eo aminareo top radio ty na satria ianao resaka an'le social mbahoaka ihany teo le social le resaka insécurité ty le tsy fandripa fa mirongatra be zay tsy izy mihitsy raha tsy tena efa tsy ny amin'ny tanàna iny moa zany tena lezoko be tsika ty Atsimondrano ty misy ny hoe kisoa lasandry vonoiny eo toeranao misy ny atramina moto ary araindralao atrano ao tena be dehibe mihitsy zany tsy haiko aloha ny any amin'ny Atsimondrano iny ihany tratran'izay na ny Antananarivo ny vohitra ihany koa na ny any amin'ny sisiny mba atsipazo any amin'ireo mpitandro ny filaminana mba handrainy ndraiky ny ao anatin'izay ozy izy ny ray aman-dreny be zany de sy tononoko anarana aloha fa de manalatsy lavoloha aloha zany ny eny tanàna am'izao ny orana avy ny vary tsisy miakatra be ny vary ny vidiny eo anatrehan'izay nefa zany de mbola misy ihany koa ty insécurité be ty na le hoe tsy fandripahalemana goavambe mihitsy ty
de tena maharitsy lavoloha zany tena maharitsy lavoloha anisan'ny mba azo resahana hoe mba misy stratégie ve na misy hoe fikafika ve mba azony zalahy mba atao mba hanorona azy ihany keo anatin'izay tsy hoe manorony zavatra efa hainy zay satria izy niseratra ao anatin'izay fa tena enjakenjana moto anankitelo efatra zao tamin'ny herinandro lasa tao an-trano ny kisony io ny akoho tsy tenenina tsony anatin'izany resaka tsy fandripalemana io manahirana be le izy satria tsy arakaraka ny resaka sy ambaran'ny tompona andraikitra ngely zavatra iainan'ny olona hita hoe tsy iainany ary zay no mahatonga an'le hoe ny tompona andraikitra indrindra fa ny parlementaire sy ny sisa raha tena mena ny iainan'ny olona eny fotony eny amin'ny circonscription zay nahavoafidy azy mety mba miova ihany le raha fa ny akamaroan'ny parlementaire zay hitondra teny sy solotena mivahoaka koa ngesaky eto Antananarivo eto Antananarivo mety tsy mena an'le zavatra resahan'ny olona any ambanivohitra mety tatitra ny eniny tatitra hoe nisan'izao ny tarifa efa après la mort fa raha fa tena miaina an'le hoe lalana ratsy ny fotodrafitrasa fambolena tsy ao ny resaka tsy fandripalemana resahanao zany ny vidiny zavatra ilaina na PPN any ambanivohitra raha tena mena an'izany ny parlementaire solo tena mboka ny ambanivohitra makany amin'ny circon fa mety mba miova ihany satria na fomba naisina fanapa-kevitra sy ny adevitra eny amin'ny parlement mety tsy ohatran'izao mitranga amin'izao fotoan'izao daholo tsika naraka doka dia miverina manongo resaka rehefa avy ao efa tavaverina ao anatin'izay antso zay ko tsika efa hitanay misy antso sady anareo lina ary mihaino apitany vaovao ihany keo mety amakafaka hiaraka aminay ihany keo tsy fantatra tsony zay ataonao fa atao fiampanajany miaraba tompoko tapaka tany aminao ndray nefa le antso afaka mamerina miantso mbola afaka manana fotoana be tsika ahafahana amin'ny resaka ao anatin'le izy zany tranga zany no tsaresantsika le teo mikasika ny tontolo ambanivohitra vao avy nisy le hoe atrikasa nasionaly de tiako antania le fanandravaly manana politika aloha zany aloha hoe hijanonany na dy atao hoe fampitena anisa fampitena ao anatin'ny firenena raha satria le olona very asa zany fa ny ahy zany ilay tena fananam-panjakana zay potitra tamin'ireny isan'izany TV-na sy ny RNM sy ny tsy tadidiko de ohatrany hoe vitavita ho azy fotsiny amin'izao hoe zany reny zavatra reny le fomba fitondrana Madagasikara nanomboka teo amin'ny développement de tena tsy misy ny atao hoe ny zavatra mety fandramiasa toerana na fitondrana Madagasikara hoe mandeha voatra makany amin'ny tsaratsara kokoa hatrany tiako antanina misy teo zany araky ny antso ataontsika lava eto moa hoe ohatra hoe mijoro le ray aman-dreny de ny marina ave hoe mijoro amin'ny anarany tena manokana zany izy ireo fa any anaty vondrana politika raha tsy any anaty vondrana politika izy ireo de tokony ahoanao ka tsara ny fitirym-panao politika zany amin'izao za manko mahita zany zao fa misy mpanao politika tokony tsy hoarahana tsony aloha fa zany hoe mbola tsy zao angamba aloha ny fotoana hoe mitenenana an'le fa aleo aloha iandry de inona ny tena réaction andreto manoloana an'izao zava-misy zao iaina malagasy zao satria le fampiteny Madagasikara tena ohatran'ny hoe tsy azo fiaina intsony fa izy zany tena afaka manohitra zany fampandrifana tsy mety mandeha zany satria tsy afatsika zany fa nijajana sy ny kolikoly azy sy ny tsy fandriam-pahalemana de tsy misy fivoarana mihitsy hoe raha izay no mitakina ny tany anaty fotoana de indrindraindrindra fa ny fahafahan'ny olona maneho hevitra indrindra zay heverina hoe iarana ireo mpanao gazety ny tena ohatrany hoe hiarany masy amin'izany ohatrany fanontaniana mipetraka ihany zany tsy fantatro hoe tokony hipetraka koa ve nefa za fanontaniana fansaty misaotra ie mipetraka moa ny fanontaniana satria mivoatra daholo koa nge ny zavatra rehetrarehetra na ny politika tamin'ny fotoanandro zao tsy isan'izany ACDED zany de misy izy ankehitriny de natao ohatra hoe akakevitra sy andrindra ny fiainana ny demokrasia eto Madagasikara tsy hita be ny any le izy hoe manao ndalo raisina anao de miaraba toko allo eny ary salama e salamane miaraba salame io raha tsy nisy faty olona raha tsy nisy fanapoterakirana tahako zao ary raha tanteraka le antony nanongalana ny fotoana tamin'ny sivy arivo de angamba azo antoka fa hijanona mandramatiny nanao an'ireny saingindrisy satria tantara dia
eo hoe Madagasikara dia modely na isan'ny repoblika voalohany io zany ho tany sy nisinjany hoe ho fanonganam-panjakana sy zany tamin'ny lafiny maro mihitsy tsy milaza hoe paradisy akory tamin'ny andron'ny mpampakirana na atsany mihitsy le izy ambany sinety any tao na dia toambadika tao naneloelo tao aza i la Frantsa sy ny colonel Bokino mba nisy zavatra niraisina ho an'le vahoaka zany tsy filamatra zany fa mba nisy zay zany hoe fanjakana zany na niasa fa ankehitriny ahoana azy izay fanontaniany lehibe aiza aveko lehibe ny confédération ny judo eto Afrique mpanory izy de tsy vela hiditra eo amin'ny salon d'honneur so ia moa fa fianakavibe ny judo miray ina na de misy azany hoe tena enzana be ny fifananana misy samizy dia nahazo ny azasazy azy layaka azafady présidence teny dia ny fanontaniana dia ny hoe ho totosa ve le fikasana anakosana eto amintsika ny fiaonan'ny afrikanina zay azo ny tany fa dia arabaina izy aloha satria anampitosika an'ilay atleta malagasy mety azo médaille mety azo médaille amin'ny fandraisana anjara lalao isam-pirenena fa dia le ministre fanatanjahantena moa dia raha mahita io na dia efa mitakolakolaka za mpiara-miasa aminy hoe tsy ino tsy lavakavaka ny fédération sisa ve zay aloha no azo ambara fa betsaka no azo ambara betsaka e misaotra eny ary zany rehetrarehetra zany mikasika ny hoe ny aino manjerim-bahoaka moa zany nisan'ny lasivatra tamin'ny reny alatsinainy mainty reny tadidiky tsara mihitsy satria raha nisy hoe aino manjery isan'ny nanany toerana taty amin'ny ranomasimbe indiana satria vao nisy fanatsarana fitaovana sy ny fampitaovana na ny trano hoe ny ampitana very atanina reny nanidina teo anosa ry toka raha fahalalana fa tadidiky tsara mihitsy hoe studio 1 studio 2 tena zany tena fa hoe andalo raisiny anao miaraba tompoko salama e manao ahoana tompoko tapa-kevitra ianao sa tsy tapa-kevitra mbola tsy tapa-kevitra izy eny ary miandry antso manaraka atsika raha ohatra mbola tsy tena vonona izy fa mety fenofeno be koa inge mifono zao tia resaka raha itoky raha falimanana dia rehefa tena mahazo alehilahy arana micro dia ohatra tsy tafita indray le izy zay mbola eto mbola teo ny fampitiana tamin'izany hoe ny ara-materialy zay niarahana ny aina fa na ny fampitiana ara-toetsaina ary tena isan'ny hoe sarotra ny fanarenana mandraky tiany aloha any dao ndray ny antso manaraka aloha ary miaraba tompoko miaraba tompoko salama tompoko manao any miaraba madame Tina Vasia Tosia Itosy zavatra matiako lazaina dia zao hoe ny anahy rehefa mitsinderina ny 19 janoary dia zavatra tsaroako dia zao hoe ny fampite amin'ny firenetsika zay fa makasitaka anareo amin'ny top radio ndao ary fampitehana tokongely izy ary le tena lafiny eo amin'le hoe raha-piarahamonina zany koa ny tena grave be eo anatin'le izy nitakahitrana velana zany ndalo raisina anao miaraba tompoko salama e miaraba tompoko salama e nanahoana mbola tsy tena vonina efa tonga ianao tompoko miaraba tompoko yo ndao ary ty andavanga ihany ty miandro ty ty be feno rano be tamin'ireny ary zao ndray sao telo andro tsy mandeha ny rano na digoty azy ka dia mbo mitaraina mbo alefasa any mitaraina anay fa tena mijaly ny olona ty raha ohatra zao ny aina sotra indrindra tompoko ndray zany feno rano tena ny arabe dia zao ndray zany tsisy rano any amin'ny pompy zay raha azoko tsara le izy teo sara minina indray le sisy rano zay le zavatra mitranga afahafa tokony hoe mirotsaka ny orana hitanao fa miakatra ny rano enivandreo reny rano manodidina Tananarivo na sisovaky ary tamin'ny faran'herinandro teo tena tsy mindrano dia nefa le rano amin'ny pompy indray ho tsinjarana amin'ny ponina ohatran'ny hafahafa be miaraba aloha miaraba tompoko salama tompoko salama e eny tompoko efa tafiditra nanahoana somary tapatapaka ihany keo ianao aloha anatin'ny fandraisana
inona no mahatonga antsika irosona tsikelikely am'ireny ny aina manjerim-bahoaka andraisantsika teo fahampotehana sy ny ataontsika mbola tsy tafarina hatramin'izao ry orinasa zay botika tamin'ireny fotoana ireny fa averezana asa sy ny sisy soany tao ambadika izy nisan'ireny hoe agoa efa tena laolaona be mihitsy vao tafaverina indray ilay izy zao moa zao misy an'ity position rasinga Donald Trump le filoha américaine vaovao mikasika an'le hoe ny fanampiana sy ny anina rehetra amin'ireo firenena zany zay nona zay sandralzaina zay nona tamin'ny États-Unis dia antony aloha zany ankoatran'ny raha tsy diso Egypte sy firenena anankiray faharoa ihany le firenena ohatrany hoe mindalo raisiny anao miaraba tompoko salame no miarabe salame mietetiny amle rezaty resanareo raha nga ohatra makarako ohaty mianao zay fitenenareo makarako zany tanao le fampiteny ka io moa tonga ny fitenena hoe 7 le valareo fa reny titony eo ahko ely zany fa tena lasakanareo fa tena marina mihitsy ny teninareo na ny toeteny gazy nefa tena niova tanteraka mihitsy zao na hoe sécurité fitiavakely ndererety fitazeo lazaina fa de fa potika fa zany hoe miandry andreo ray mandeha nijoro fisa zany miadeo fa tena makify tena nitera sala zao mitambeny fa rabetraky ndoary tsy mahazo kivy aloha ny vahaolana ny alternative misy ary tsy vita ray andro tadidriky tsara zany raha hoe mianatra satria tsy niaina an'le izy aloha rosokravalomana fa zany tolona tamin'ny fita ambe efapolo sy arivo zany tsy mora ny nahatongavana am'izany nisan'ny mponina malagasy tamin'izany teo eo amin'ny 3 millions mahery teo nisy an'ireny ny vazaha teto raha nisy de nisy ty tsy haiko telo alina raha be deabe na ndreo renanao le fampandritany sy ny fananio mohatra sy ny sisy reny fa navita nampitsombadika le hoe tonga tamin'ny fahaleovatena ihany nandeha niady anatakata nandeha ny ambony latambatra ny fangaro teo daholo ino moa tongontsika miresaka an'izany misy an'reto ray aman-dreny hoe joro am'izao fotoana zao ndalo raisiny ianao miaraba toko salama toko radio eny ary izy lendry tafiditra ianao ya naika mba hisotra kely an'ny zotry arfidy ramanandraibe fa nafinaritra anay le fandarana nataony tao midondresaka izay fotiny koatratroka ho anao zoky be de makasitraka sy makairanareo amin'ny topo radio misaotra e voaray antsara zany arfidy moa de mpanao gazety mpamakafaka ary am'izao fotoana izy zao olom-baofidy izy am'izao fotoana zao olom-baofidy mpanao tsainy tanàna Tananarivo de tafiditra zany satria mianao antsika koa izy miaraba to allo miaraba ya falmiraba zalava ketsiondrany any oui nieritreritra le 26 janvier iny tena fahavoazana tena fahampitehana za aloha tsy mombokevitra am'le hoe avelao any ny fananany am'le matoravalomana na faniny fananavakatako potika ny fananany olona miaramila miaro ny olona sy ny fananany zay ny tena kariketsana mihitsy fa lizy mbola samy voadika ty lasa olo tokana no lova le mpitandro ny filaminana le tsy mety ny sariako ny saitsika fotsiny de zao le olona nahatonga nyiny ary nampitonga an'izao fahantsana zao amintsika zao nitarika olona nandefan'olona ary naniraka olona tamin'ny 26 janvier nitrodra anao le olona napotika le ao anaty saika olona famarinana fa ao anatina serasera anaty Facebook mahita tatarainana olona anankiray colonel toteniko ny anarany fa tena mandeha par étape tena par étape ary vola tsy tokony tsy foroana anisan'izany reo olona vahiny reo na mivoalisany na mivolany izao le zavatra iainantsika am'izao fotoana zao inona no tiako atongavana le repère mihitsy ny very zany zao le repère hoe ahoana iza no toanana am'izao sarotra ho an'ny olona raha vafananana tompoko nandeha hanohana fanjakana nandroba amin'ny fananana zay aloha de tena tsy fanomezantsika satria be ny olona nitondra fasana tamin'ireny am'izao fotoana zao tsy manana asa ary tena nirodana ny fiaino farom-piainan'ny olona de aleo voara fa raha tsy nisy zao ny 26 janvier iny tsy nisy any 7 février de jereo tsara contre-partie an'izay ny 7 février no ankalazainy zareo nefa tsy tafiditra ao anatina fety nasional ny fanjakana no mankalaza nefa fandrobana zao miteraka an'izao zavatra zao misy zao de inona zany le zavatra ampiseho za tsy makany amin'ny hoe iza ny tokom-panohatra na iza fa ny malagasy ray mantolo mihitsy no tonga de toko hoe mety ve ny fiainantsika malagasy am'izao zao tsika miainy zao iza na tonga ny fiainantsika potika ohatran'izao ary ny kely ananatsika tamin'izany ny sorona tamintsika am'izao fotoana
dia izay le izy zao sotsika zao manao maloto andresaka izy le fitenena an'izay milolonona tao zao ny farany malagasy zao izy zao misy ny ranon'orana dia tapaka ny jiro tsisy ny rano zany le izy koa mantsy nge nanao siny ary nanao fanekena ny anao an'izany feuille de route zany a ny fandaminana ny raha politika teto ny crise dia misy le hoe fanonerana misy hoe fananganana le hoe tahiry ny firaisan-kina fond de solidarité ho fanonerana andreo ary androtsaka voalohana ny malagasy a na nireo mpiara-miombonantoka tao anatin'le fond de solidarité fa tena io koa zany le fond de solidarité tsy hita sady tsy mitsangana tsisy vola mitovitovy an'le firesanefa izy nampidirina ho isan'ny lalàna manake reto amin'ny tany sy ny firenena raha izay dia tsy gaga koa raha ohatra ka tsy hita be ny any ohatra ninona le hitanao le misy an'le hoe plan Marshall tamin'ny fotoanandro hoe ananganana vola amin'ny le nisy lay arivo milliard 1043 milliards d'ariary dia tsy mazava tsony ingely izy hoe ahoana zany inge mahatonga an'io zavatra mitrangaketra ino miaraba tompoko manao hoana ianao manao hoana miaraba salame miaraba ny teknisianao mbasa mahafinarina rehetra radio nanokatra zao émission zao maray tena hoe mahafinaritra tika farazetsy mitezevitra fa za tena manadana fary failazako hoe tsy fanatika dia manakiana ny apetma zany amin'ny file resaka tototory zany iny azay raka aloha le resaka tototory ny atony de zao isantakary zany mahavaitsy fitarany atany amin'ny procureur ka tany amin'ny faratapo de batry ka oka zay le tototory fa manala baraka fotsy zany sady mameny tsy ahita rary nareo ary tsy ahita ny tena hoe anina amin'ny fitarana io satria nzay any ravelona ihany no mbadia fitarana ary vekely ny fitarana ianareo anefa de tena mbola mety atamy hoe apakatra fitarana anao azy zao mba zavatra alalaka fa raka aloha idinihana fa ray zany midika fahalemena ho anareo le izy raha verenay aity azona satria itoronareo ohatrany hoe za sisa faraherinareo any amle fitorina fa tsy mahita polisazaetareo nerinareo tsy mahita rarona amle fitorina ataonareo azay anaova hoe ajano olo le fitorina karaha ino moa zany le misy an'le taorinan'le fifidianana hoe hitondra andarany amin'ny conseil d'état mikasika andraram-pifidianana tsy niteto Antananarivo renivohitra ihany fa tany amin'ny toerana hafa ihany koa zany ndray aloha mahita fa fomba fanao taperina ny voie légale rehetra zay le hoe mila taperina ny voie légale milohan'ny hoe tena hoe hafanenina dia miditra amina sehatra hafa fa efa nantisipena ingely izy aloha hoe efa niterary le zavatafara efa nioarany akoatran'le raharaha mpitorianany amin'ny fitana raha azoko tsara le tiana atao dia efa nioarany zay zany hoe mandeha ny voie légale fa misy ihany koa ny zavatra fa raisina aloha ny atso manaraka miaraba tompoko allo iny ary tapitra moa le fotoana teo misy fotoana melona tenenina sady tsy mety voazava mitsy manko le hoe ny herany mantena nahita faisana tamire mariny zany fa nizaka tena ty fatonavana koty ireo raha vafanana zay misy feuille de route tam'izany hoe nerana ny volan'ireo ny amany momba njara-valmanana manitsany zany efa any ambadika aniny fa misy reo nananangana entreprise tena ny fofivola inge matsangana entreprise ianao nefa de potika tsy minerana fanananao anyray hoazy raha vafanana koa di mivoaka ny ampoa ohatrotr' zao apetrako nay nefa ny any manokana anay hoe anondra miaraka ny am'ireo firaisan-kina dia na tsy am'ireo firaisan-kina koa fa ny zavatra mahagaga fotsiny de zao hoe raha mpanotra zareo
dia manaiky an'ilay hoe fametrahana an'ilay be ny tanàna tena manohitra ve zany satria fantatrary zareo zao zany fa izy ny mana karalany izy dia manaiky an'ilay fiarahamiasa dia ahoana moa zany ny fandehan'izay manohitra reo zany na le proravaly manana rehetra ary ny efa mety mirorosainy ny amin'ny atao hoe tanjaky le atoko sy nyfahafahan'le atoko miditra amin'izany fanoerana zany ary mitady ny hafa hiaraka aminy ary ny tokony tsy hoadinony dia hoe raha nisy hafa tafaraka aminy amin'izao dia tsy noho io kampifidianana maire io fa hoe le tena nokanana le fanjakana akana an'le fitondrana satria le fitondrana zany efa hitan'ireo le antoko politika maro samihafa dia mety hiaradia amin'ireo hoe tena tsy manompontsony le fanjakana ka matoa fanjakana io zany mbola mijoro dia andriamatoa andrarajoelona mijoro olohany eo fotsiny fa reo miaramila sy karazany indrindra moa zandarma zany mbola ao andamosina tsara miaraka aminy hoe amin'izao fijoroan'ny fanjakana ka fataka vamanao le izy politika moa zany misy dynamika le izy misy dynamika le izy mety miakana amina contexte io mety miakana amin'ny zavatra mitrango misetra raisam-pirenena ihany koa ny zavatra hoe eto fa ny eto Madagasikara aloha zany zao dia hoe na ny firaisamoan'ny firenena na reo raha aman-dreny ary-panahy ny autorité morale ny autorité religieuse sy ny politika amin'ny ankapobeny jery hoe misy zavatra misy mila fanasitranana le firenena ary ny ombonina dia miady amin'ny fahantrana ahoana zay zany hoe tokony isy ary raha fa tena jerena dia ahoana ny amin'ity firenentsika ity satria ny olona ohatra mba mety ihany inge jerany etsy Maurice etsy akaiketsy fotony ianao zany zavatra fanapakevitra raisin'ny mpitondra fanjakana ho amin'izany dia tena mafa mihitsy andalo raisiny ianao miaraba toko tena izay fitondrana salamboky manao azafatra tena efa satria zao nisy tamin'ny radio anankiray tamin'ilay trano tamin'ny maha dia nisy an'ilay tamin'ny tele ohatran'ireny zany voaliky n'ilay fimoan'ilay fanjakana hita hoe tena manao tena zepiny zany natao hitan'ny firenena ity nefa n'ilay fomba malagasy tena mizaly farany tena mizaly dia amin'ny zala mbola mety foana zao fitondrana zao dia samotsarainy tantarehetra mitanao politika rehetrarehetra samitsy ngila izy akandry anaiky mantsy amin'ny fanao kevitra ohatrany degny ndrindra fa aminahinao manjery mety miakony izy aloha le olona dinona no mety hoe amina rafitra izy sa miteny amin'ny anara manokana izy sa amina enina dia olom-boatendry izy sa olom-boafidy raha olom-boatendry io zany dia misy an'le mena ambaniny mena raha olom-boafidy izy dia mety hoe voafatotriny hoe discipline de parti dia raha misy iny dia tena mety eo zany samy mijery hoe dia fiarovana tombotsoa ve le izy sa fiarovana an'le rafitra ve le izy mijery ny resaka hoe tena hoe ny firenena mihitsy hoe le zavatra resany be dia be zany rehefa amin'ny tsy mahazo hoe mandeha amin'ny fo koa rehefa manao lecture na zavatra anankiray fa ndao raisina raha fa misy antsovonina fa be dia be le parametra tsy maintsy hijerena zany ao anatin'le izy fa raha nitranga misy aloha amin'izao fotoana zao ka tarafina ohatra ny zavatra ny aina na teo anivon'ny dalo raisina tiantsy ty miaraba topoko allo ya mifiarana kely brito ny ahy zany raha tena hoe resaka hanova atsika amin'izao azy andrasana toko politika zany ntsony tsy mety raha hoe miandry any toko politika any ohatra na indrasana olona zany raha resaka individu zany tsy mahongana zany fa le vahoaka mihitsy no entanina le vahoaka isam-batan'olona mihitsy zay no hoe zay ny révolution zay no entanina hetsika anao le fitakiana fa le hoe iandro mpanohatra na tsy antso no le fomba hitantrana anazy satria lasa hijery olona fotsiny hoe reto mahita misy hafa eto amintsika ny efa nizarazarain'ny fitondrana hoe mpanohatra manohatra amin'ny mpanohatra vita nanao an'izany na io resaka fifidianana tao amin'ny commune arany resaka mpanohatsainy isan'izany ao dia vita ny manao an'izay mbola ho aminy daholo ny fahefana azo nanaovana an'izay ka raha resaka tena hoe anova le fomba fiainana sy fomba fitantanana amin'izao ny vahoaka isam-batan'olona tsirairay mihitsy no tokony no mahatsiaro tena dia mitsangana fa tsy mety tsony hoe aiza reheretra aiza ny tezana zany olona nalaina kidnappina hitako amin'ny vovao efatra vehivavy maty misy ny firy maty firy
le maramila manao lido efemprésime zany ve de zavatra tokony mampalahelo ane zany zavatra de no mahatonga ny olona hitreny fa tsy hoe ny olona te hitreny fotsiny hoe te hanohatra na te ohatr'izany zany le izy zany kosa ve de zavatra hoe manao lido efemprésime le maramila zandara be dehibe le ary misy maty ny kidina pinina tsy mety mila fahatongavan-tsaina fahobe zany ahafahana mandinika sy mijery sy hoe inona no atao makaiza marina eo anatrea alay tsy fanjarena le sakavoa demokratika iny efa aty efitra be ny hoe mbola misy an'izany ve eto le akoatran'izay zany asa hoe anao voaresaka kely teo ihany moa nikasika ny teo anivon'ny commune fa ho raisiny loha ty antso manaraka ty miaraba tompoko zany tezitra amile mpamatapaka politika misy aho hoe fanjakana basy basy raha mandriky ary faravatafarana nanatany fanjakana misy ary mbola hipetrahana toa tamizao fa io zany fanjakana mpitondra tsy demokraty na ina lazaina na ina mba ny progazety moa milaza hoe manomboka ny daka ay efa napapatra hoe dictature ary province zany ary tsisy fanongapanjakanao demokraty zany fa ambony tany zany panjakana azy tamy basy io de asy any zany no atananira hoe tena raha resaka vahoaka aloha za triny atoatra ty vahoaka fa tena antifafonda zany raha hoe zay zava-misy satria reny firsy lohan'ny famaneva tsisy vokaresy maramisa ita zany de anao findaka ka zay raha nao hoe fanjakana azy tamy basy de any any zany vaholana amin'ny hoe fa tsy resaka hoe vahoaka mantsena an-dalambe tsisy vahoaka asoata loza zay zava-misy ao vahoaka koa fa tsisy ertiny ny fanja fa lay zavatany président lay filoam-pirenena teo aloha marina resaka hoe atody miady amam-bato sika eo anatrehan'ny basy amatafondro de ohatrany hoe somary misy fijeriko alizy fotsiny ohatra hoe misy endrika misy sara anakiroa samy hafa zany ao anatin'le izy hoe ahongatsika mpitondra de amin'ny lafin'ndray hoe atody miady amam-bato de lay dinga anatongavana any am'izay fantenena fotsiny hoe na napetrako sy lay fomba fijery an'lay zavatra hoe inona marina zany no atao sy endrika isehoan'lay hoe fanaterana an'ireny karazana kabary politika sy fanambarana samy hafa reny ny olona moa zany miandry hoe ahoana tokoa zany tena ho fandehan'ny raharaha eto amintsika izy fivana ihany inona ny vahaolana manoloana an'le izy misy antso raisy aloha ndao loha ampidiritsika ny antso raha ohatra ka de avy eo tsika manaraka dokam-barotra hoe miaraba tompoko manahoana aty amin'le roplanina tsy mety mandeha zay eno a miaraba tompoko mampisaotra an'Andriamanitra lehibe raka fa manety zay atya zay tena zavatena efa manimity zao miandry anjalala manao ragiragy eto zao am'le omby tena misaotra ny tompo fa tena manety zay aty fa de zay aty fa zay fa zay no mampavaovao aty zay eo makasitaka misaotra mifampizary eo manaraka dokam-barotra vitsivitsika de manondray rehefa avy eo ary inona ny atao de ahoana mifandehany miandro rovina sy ny sisa sy ny sisa samy manana ny hevitra hoentiny satria tsy andaniny zany zao misy reny le ataontsika hoe fionana fampitoviana tadiny dokanga zay nataon'ny renki maro parlementaire ny tamin'ny andro ny tetezamita teo aloha na ny HT zany na nytery amin'ny congrès na CT zany ny efa manomboka mampivondrana hery mampitambatra hery mba hahafahana hoe mitondra ny vahaolana ho fanarenana sy fanasitranana ny firenena ao zany misy an'le hoe miantso andatabatra boribory ny fifampiresahana
mba hisin'ny filaminana satria tsisy raha manjary eto raha ao anatina savorivory ny ray aman-dreny zao dia mitsoro anatin'izany ao indray zany raha le hevitra maly tena amin'le firaisakiny iny tamaly moa zany ino voaka dia hoe nongana mpitondra amin'ny endrika ohatran'ny ahoana indray zany zay ireo ve ifanatony ireo satria ato zany sasany mila fifampiresahana mbola latabatra mba hahafahana manasitrana an'izao fahavakisana ara-piarahamona ara-piariana politika sy ny sisa dia mbola samy manana antsika etsy andaniny zany keo le mbola misy samy manana ny intérêt nireo tsirairay ao anatin'ireny fironana na plateforme na sy ny sisa ndalo raisina ianao miaraba tompo tompo miaraba tompo raha teo tompo nareo moa teo anatsitika ny feuille de route ny zavatra tiako tenenina dia zao ny feuille de route iny efa mivadika olona lana ary efa mivadika olona lana izy tao anatin'ny feuille de route iny nametraka an'ilay fond de ino izy solidarité nefa iny fond de solidarité iny hatramin'izao tsy napetraka ry zareo mihitsy ary fananina tsy nasiana mihitsy le olona tena tao anatin'ireny fahavoazany reny nefa fa maro nefa maty tao anatiny keo ny gara politika nomboka 2002 nakaty efa maro nefa maty ny tiako tenenina zany ty fanjakany ty raha momba azy dia mailaka be izy fa raha vo momba ny hafa dia tsisy rara iny zay lalàna any na tsy ampiaro nary iny tsy azoko hoe inona ny tena tiana tongavana reny teo maty any ny président Rakotomalala Henri tsisy tena fanoerana ny trangana tamin'ny tena simba fananana tamin'ny gadra politika zay ny gadraina tsy meroko andiany be dia be tamin'ireny tena mampalahelo le izy sorato taninga dia efa nanomboka mipetraka le hoe resahana hoe tantandalana tsara tantana satria ny feu de route araka nambara teo dia mivadika ho lalàna eto Madagasikara dia tsy voahaja ary tsy misy nisy rafitra manokana natao amin'le hoe ho fanatanterahana anamora ny fanatanterahana zany dia natao hoe CFM na conseil du fampihavanana malagasy natao andrindra sy amin'le nireny resahana na hoe fond solide fa tsy mety tafitatra amin'ny farany le izy marina moa fa hoe conseil ihany le izy fa tsy tena hoe rafitra mpanatanteraka dalo raisina anao dia miaraba tompoko salama daholo salama ny afotsiny zany teniko amin'le mpanoratra dia zao tany amin'ny voalohany mihitsy dia efa diso depart le mpanoratra problème dia le hoe maninona no rehefa misy fifidiana dia samy mandeha maninona ny tsinany hoe faisakina andresena n'le mpitondra jadona zay ny zavatra ohatran'ny mampalelo amin'le mpanoratra zao efa tena efa tsisy fifidiana tsony dia hoe andao indray famerina aloha andao anambatra hery zany dia ohatry hoe te andresy an'le mpanohatra ao anatina fifidiana tena izy tiako tenenina dia zao etany amin'le fifidiana filohan'ny republika tany tokony tsy nisy ny latsaka mihitsy na tonga dia hoe nisy firaisakina tao anatin'izay fa dia ohatrany lasa ohatry hoe milalao be zany le mpanohatra amin'izao fotoana zao tsy rasy le mamerina le firaisakina tena zavatra tsara mihitsy io fa ny afotsiny dia engaviko dia zao oka ry zalahy rehefa mba misy fifidiana indray dia hoe samy mandeha samy mitady indray dia rehefa tsy mahomby indray dia ndao indray amerina firaisakina indray tsika io zao fifidiana PCA tao amin'ny commune zao mpanohatra daholo mibetsaka atao maninona moa ny hiromara ny lany zay ke le izy zay le mahatonga le mahakivikivy an'le olona koa amin'reto atoko mpanohatra reto zay maninona tsy lany gany sy tababa fa olona hafa rindray lany nefa ny tsika mpanohatra ny tena azo lazaina hoe maro anisy atao amin'le communal zany hoe nidikan'izany dia zao misy mercenaire be dia be indray tafiditra ao anatin'io zavatra io nanaty ao anatin'ny atoko mpanohatra azy fa sure fa mety misy efa misy briefing efa natao manokana tany dia nalaina fotsiny majorité dia nomena vola indray ireo olona ireo zany foana ve miainana tena lasa makalovy mihitsy zany le fanaovana politika eto zay ny tena fandeha dia vaovao malaza faharoa dia zao ty le transgenre ty transgenre amin'ny
ka Macron moa ohatrany efa mandeha be le feo momba an'io zavatra io a ay lehilahy le vady Macron koa zany eo zany de saotra le tompoko mila mananana tsara fa ndraiky koa Facebook satria mananjanaka le ololiny fa lo tsy de hiditra loatra amina zavatra hoe satria mety efa position hafa no andraisan'ny olona le mikasika an'le zany olona resahanao zany fa indraindray ny vaovao miely eny am'tambazotra eny mila jerena tsara mihitsy fa marina fotsiny fanamarianao hoe raha ohatra ka ny foronana eo anivon'ny anteneran'ny tanàna dia tsy azon'ny saina ny eritreretina hoe maninona moa no lasan'ny rimarany ny toeran'ny filohan'ny anteneran'ny tanàna nefa nya tokony no manana ny maro anisany avy amin'ny foronana amin'ny fanoherana ary efa nisy dinika melony ametrahana andreo hoe iza no vodina satria kandida rairay avy raha nisy hoe kandida ny faninana dia mety afaka hoe ny faninana avy amin'ny fanoherana fa efa nisy lamina melo dinika melo natao ny amin'ny hoe iza no kandida filoha iza ny kandida filoha lefitra iza no kandida amin'ny toerandreo ohatsy hoe papakateny misy roa ary efa ny lamina melo amin'ny fotoana zany dia tokony ho tanterahana fotsiny ny androm-pifidianana vao nandeha moa ny fifidianana atao zany fivoriana voalohany tamin'ny zoma ny fampahafantarana ny hoe reto zany ny olona bofidy ho an'ny tanàna ao amin'ny filakevitra ny tanàna dia ny Irmara zay manana mpanolotsaina 320 hoe atao voatsekrea ny fandehan'ny fivoriana eto zany fanapa-kevitra ato satria izay moa zany voalazany lalàna rehefa ny ray efa-efatry ny ao anatin'ny io zany no manapa-kevitra ny nangataka an'izay dia zay zany no arahany lalàna no mamaritra an'izany dia nandeha tao anaty rehefa voatsekrea moa izy dia tsisy mahalala tsony zay zavatra mitranga ao anatin'ny izy dia reny ny vokatra nitseo hoe 320 nisan'ny mpanolotsaina ny Irmara ao anivon'ny filakevitra ny tanàna raha ohatra ka 220 ny ilainy ho amin'ny mahazo ny maro anisa mahazo ny ataontsika majorité zany rehefa ny atsasamanila ny tiako resahany dia 220 tokoa ny azon'ilay filohan'ny filakevitra ny tanàna tamin'ny firotsamba dia zay le fanontaniana mipetraka hoe lasa 23+5 dia nisy 10 avy ao ambady ao zany hoe izy avy ireo 10 ireo ao moa zany ny foronanao misy Irmara 320 misy Tim Faisakina misy 20 misy ny Titandrazana misy 7 misy mouvement Gaskara misy 3 ny RTM zany na ny Fondation Totale de Madagascar manana mpanolotsaina anankiray ary ny Arivo Mandrosa zay tarian'ny liste Razanamasiky manana mpanolotsaina anankiray zay mahadimy amby 10 azy dia hatramin'izao fotoana zao io moa zany efa fantatra hoe inona le zavatra nitranga ny amafisina fotsiny zany satria ny lohan'izay dia efa nanao fanambarana tao zany ny avy amin'ny Titandrazana fa Titandrazana dia tsy manana candidat fa manohana zay candidat atolotry ny fanoherana dia ny avy any amin'ny Faisakina moa zany nanolotra amin'ny Gangsta Baba dia logika an'izay zany hoe manohana zany ny tao anatin'ny Titandrazana fa ny vokatra dia reny rana hita hoe nisy 10 ivelan'ny Irmara zany nifidy anefa ny toerana 3 ambiny dia ny vice-président ny rapporteur anankiroa dia nahazon'ny Antsasamanila avokoa ary ny vato azon'ny vice-président sy ny rapporteur 2 zany tsika ny aloha zany hoe raha fijeriko fotsiny hoe tsy nahazo an'ilay 10 ny Gangsta Baba na i Babarakoto Soratsy nisy ivelan'ny team atao anatin'le satria 20 zareo dia mijery an'ilay hafa indray hoe lojika veny sasany ifidiny nakasy fa rehefa jerena nefa dia za hitenen'ny Brito zay nisy fifanarana atao satria nisy filoha lefitra zao lany 1/30 dia nisy papakateny lany tamin'ny 320 Irmara daholo nefa ny adversaire atao anatin'ireo rehetrarehetra reo tany amin'ilay hoe PCM zany nisy ny tsefitra asa hoe iza tokoa no hoe natonga an'izay fitsimbadian'izay satria nisy vady fotsy anankiroa ihany koa tao na fantaniana manetihitika kely anahy fotsiny hoe resy lahatra 100 tamin'ilay candidat ve ny teo anivon'ny team satria ohatrany raha ny henoko sy ny feo somary mivoaka dia hoe nisy hafa teo candidat tao ary mandeha ny adefitra hoe tena APM ve no atao kanefa ny team ny tena hoe maro anisa tao anatin'ilay izy fantaniana fotsiny ny azy raisina ny tsy manaraka aloha miaraba tompoko salama tompoko miaraba saika mba ny hevitra zafady fa voalohany indrindra aloha saika anontany hoe izy moa le olona tena mampilehibe ao aminareo le manao bolana foana iny fa atambatry foana ny feonareo iza mampimezanday fa tsy hoe anjetina dania ny mpanao ay
dia misaotra betsaka dia tiakanao zany tiako tenenina amin'ity raharam-pirenena hitanao zany ianareo mpamakafaka mpanao gazety a ohatrany tsy dia misy avo feo daholo fa ohatrany ambanimbany feo dia zany aby angamba mahitako hoe mahatonga an'ilay mpanao politika tsy dia taitra amin'izay faneho-kevitra zany e satria jerenareo zao Lalatina sy Fidèle zao tamin'izareo nanao tamin'ny 2009 fa tena mafy be ny Lalatina iny a ary rehefa maneho hevitra izy dia miaraka amin'ny dossier dia manaraka an'iny daholo mila dia hita hoe marina zany dia aingakaingana kokoa zany amin'ilay fahasahiranana zao ka ny tiako tenena hoe mba afaka manao an'izay ve satria ohatra amin'izao ilay mpanao famakafakana hitako tena mbola tena mba mihaino radio rehetrarehetra za fa ny francrire angamba hitako hoe mba hoe mba hitanao hoe mba manaitaitra ny zavatra avoaka fa sisan'izay a manao fa ohatrany ambanimbany daholo io zao hitako zao ilay akaikinao hoe faly io a indraindray faly hitako hoe tianeo hevitra dia ohatrany sakanana hoe oakalohaka zay aza-pizana zay dia zay magaganao hoe manina manao an'izany fa hitako fa tena fasahirana zany vahoaka dia milanareo mpanao gazety zany e tsy hoe akory hoe milanareo hitarika ahoana fa mba miainga avy aminareo le izy zay ny faneho-kevitrako dia misaotra betsaka maziteo iza ndray za mifaly zany iza ndray za mifaly zany faly ahory faly mijoroa ianao atrany mbola isy faly ipotra faharoa fa mila jerena koa ny le hoe menao miteny hoe lelalela iva itsika aloha tsy anao ady atsena ary mila fatarina ihany ko hoe ina mivokatra misy satria misy an'izany tokoa ngety eo hoe dia ina mivokatra misy ary izay dia mijoro an'le hoe tsy voatery anao ny fanaon'ny olona fa mba manao zavatra différemment zay zany le izy a dia mizara an'izay zay ao anatin'le izy hoe amin'ny fomba manahoana satria raha ilelalela amin'izany ataontsika hoe amin'ny firy maraina moa zany tsika amin'ny valo maraina dia sarotra be zany zay nge mbola ao anatin'le fotoana le mamomandry amin'ny valo zany nge misy olona mbola manao grasse matinée dia amin'izany ve anao zany io zany resaka teknika le izy a teknika fotsiny zay le mahatonga an'io zavatra io satria tsy hitovy mihitsy ny fandaharana tolotra amin'ny valo maraina sy ny amin'ny folo sy ny amin'ny roambinifolo sy ny amin'ny efatra amin'ny efatra zany efa zavatra hafa no mitranga amin'ny tontolo mety misy fahasorenana efa tena leoleon'ny embouteillage tany sy nisy fa maraina dia zay le sady tafiditra ao anatin'ny famomandry le izy mitovy an'le petit déjeuner zany le izy dia fanokafam-bavony zany le izy dia alefao daholo zay nge mahatonga le sady misy miaro kely an'le hoe ahoabolana misy atsikana kely alarona hirahira mihitsy mba mahatonga le mba zay zany le mahatonga le izy miteny zay différemment ary ny zay koa le izy hoe manahoana ny impact mba miteraka valeur ajoutée ve any amin'anany le zavatra resahany satria raha zavatra miridiridy be letra efa nataonay zany efa hitanay fa hoe tsy amin'ny leran'izao lerany lorana an'ity fandaharany ity no anaovantsika an'izany garongaro zay mabe maray azy a misy ny avoavo feo dia misy ny atonotony dia misy ny ivaive rasa ombo maroavana dia misy magnazo ny tola ny tenda ny amosiny ao resana ny azy miaraka misaotra nandray matena zany vo tonga soa ary anao misaotra fampiarana fa tsy nony ataotsika na meny tombonandro fa fanda efa te hizara kely ringana ny olona no tsy fahalalana tsika zany mieritrerititsika fa meny mieritrerititsika fa dia mihainao an'le mpitondra fivavahana anakare le miteny hoe tsy rariny zany hoe mamakapaka moa tsika zany fa tsika ve mieritreritra fa rariny atsika raha ohatra ka hoe tokony ho sambatra vetsy tokony hiadana vetsika hozy tsika tsika tokony andiniky tsika nge tena tsy mendrika mbola famindrapon'le pahary ary mbola limité ny ary vao mahazo atsika zao na iny tsunami iny ary tokony tonga taty iny fa ny sakanana zany hoe tsika zany zanaka madita fa afaizina dia zao koa hitanareo io pahary io zany rehefa miasa hoe tsisy mahasakana zava-dehibe zany rehefa izy miasa tsy misy mahasakana satria izy mitompony sy mpanjaka ny mpanjaka fa matoa zany zao mianina dia tsy miasa eto izy inona ny antony ny safiditsika ny mahatonga an'izay namena saina nge tsika safidy ny fiainana Dieu propose de l'homme dispose dia misy zavatra mba hatenene ty fady tsy rarahitsika mamerina an'izay foana fotsiny hoe izy ary miteny an'izay dia ny fotoana mandeha jerenareo fa c'est logika be raha ohatra zao fiainatsika satria tsy miasa le pahary tsy miasa eto tsy ary tsika manafangaro
raha vo afangarotsika dia tsy miasa eo zany izy zay nefa teneniny izy Andriamanitra sarom-piaro ny voninahiny zany tonga dia ampy izy tsy ampiana tsy analana fa tsika ny tsy misafidy azy fa raha vo tsy azotsika zay dia lasa hoe tsy rary mampalahelo dia lasa dis dia tsy hitatsika le vahaolana fa dia saitsika nitondratsika mihitsy voava zany sotra betaka fa tsy andro fotsiny amin'izao koa aloha fa tsy maintsy miasa ary nitavanao tsemboka mihitsy ny nananao zany ko mba fanampin'le resahanao zany fa raha hoe alefa fotsiny amin'izao hoe hiasa eo izy andao aloha raisiny ty antso manaraka ty fa lasa manao débat ny sujet hafa ndray tsika vao zay miaraba tompoko allo eny ary allo ie miaraba re ndraitina manao any ambatika azy tena politika resahana teo zao ohatran'le anlerangaly miteny vava iny tsy vitany amin'ny anarany ndraiky tsony ty fa tonga dia ndao zay ny tokony izy zay le izy randretina fa ohatrany lasa ampidirina loatra le vava ka dia tsy dia milamina loatra tsy olona hoan'ny vahoaka fa tsy an'ny fiangonana io zay mbola manana 10 minitra atsika satria na fotoana natokana ho an'ny mpiainy moa zany ny apahany ohatran'izao rehefa misy voninao dia ampidirina amin'ny vantana io anao resahana be lehibe mikasika ny resaka ny tontolo ambanivohitra tamin'ny faran'ny herinandro iny dia toko rehefa alomanana dia ohatra manao maninona manao matso ihany moa zany le fandeha lizy ndao aloha raisina raha fa misy antsy vonina satria miaraba tompoko allo eny ary miaraba atika reto rehefa tapatapaka zao milafaka fateraba ihany tsika ny fanamariana ataoko fotsiny dia zao simba zany ny fanaovana politika eto Madagasikara satria resaka kolikoly ny toe-tsaina tsy masaka amin'ny fanaovana politika zay mba te ioatra sy mba te anao le politika amin'ny ataontsika hoe règle de l'art amin'ny tena tokony ho izy enjehana potehana antokama tsy vahaolana mihitsy misy manamana mantsy aloha dia lakotsiny aminy amin'le fisiolo lafana fotsiny zany kely mahafinaritra be anankiray tsy teny anarana dia miresaka fa hoe milamina be eto amintsika ny resaka mikasika ny démocratie sy valeur républicaine moa le raha namana io ny adininy dia zao anisan'ny fotsiny atao an'izany hoe sotaovana républicaine zany aloha dia ny tandalana l'état de droit faharoan'izay dia ny ataontsika hoe démocratie responsable zany hoe ny olona afaka mandray andraikitra malalaka tsara afaka misitraka ary afaka manohitra ny zavatra tsy mety ao anatina firenena anankiray ny fahatelo dia fahaizana mitatana fahaizana mitatana ve ny jiro tsisy ny rano tsisy ary fitantanana nio fifidianana tsy mandeha amin'izay laonno miala tiany aloha fa za dia tsy mahatoky an'io za manokany tena mahameno ohatra lizy fa zany hoe ny fanoherana moa elaka aminareo tsiny aminareo mpanohatra tsy manana vina mazava tsara ary manana problème d'ego zany hoe le fitiavatena te hitondra foana ary ny sasany efa tokony efa antsotra anay zao tokony miala manao retraite mataona sina ny retraite efa iala-tsasatra dia efa hiala amin'izany fa alohan'ny tanora io le tanora zany tokony tsy anatra zavatra ratsy intsony ka raha iresaka an'le sotaovana républicaine teo tsika eo koa le hoe décentralisation tena misy an'izany ve eto amintsika ary fara moa ny teneniko de le redevabilité zany hoe tokony tamberina ndraiky io resaka volan'ny fanjakana io koa tsy any dada mamanao na tsy haiko mba ny babanao zay ny dikan'ireo rafitra anankitelo misy reo tsy tany saiko eto tsony ka dia maka herentsika vahoaka malagasy fa io raha resaka mpanao politika eto Madagasikara mialatsiny fa tsisy atopisana fa mivahoaka sisa angambano mety togasaina hoe mandeha amin'ny laleny sa tsy mandeha amin'ny aleny zavatra misy mahereza daholo eny zay indrindra izy io nefa dia isika ihany ny olombelona ny olo-pirenena zany le izy ny rafitra mety ho rafitra eo ihany fa ny olona eo amin'le rafitra koa zany tena mbola tsy tolona be ny amin'io fanarenana zany satria le toe-tsaina mihitsy koa zany efa tena na mila takaitra mihitsy le zavatra nitranga teto amin'ny fiangonana atao anatin'izay ataontsika hoe 20 taona faran'izay raha tsy teny afa-tsy ny teo ndo aloha raisina anao miaraba tompoko efa tafiditra diarina kely fetrety eo diako fitana kely le
le resaka fonde de solidarité zany eto dia manetana ny tena reo tena sabona rehetra tamin'iny zavatra iny indinoara de tanina mihitsika rehefa zepotika fa na mba tena hiantso amin'izay amin'ny rehetrarehetra fa tena efa anaovan'ity fitondranoty de marenina fotsiny le lalàna napetraka miantso ny gara politika rehetra ihany ko mba hiteny tanteraka amin'izay fa tsy rariny tsony ty tena fanitsahana lalàna tokony tena ampiariny ity zay zany ny tiako tena apetraka momba n'ilay mpanohitra ny mpanohitra efa hita fa siblen'ny fitondràna foana raha vao misy mihetsika eo karaha ohatra mahatsiaro saina zany ny vahoaka fa tena efa politika tanteraka ny fiainana de tokony fietseham-bahoaka fotsiny zao fa tsy ilaina hoe mpitarika ty tsony satria efa tena ny ao ampilaninao any efa tena fisy fofokanina tsony na de ny kely ary ka etanina ny tena vahoaka ahalala tena ho tonga saina tsirairay azy fa raha izao ny tena andehanany zavatrity taranaka rehetra zay ho avy io fotika dolidoly ary efa hita nge zany efa petraka ty fitondrany ity zany fotika dolidoly na ara-tsaina na ara-pompo hatrany amin'ny fivavahana ara-pitehany zao fitondrany zao tsikelikely soloto fa amile koa mola izy misy hoe tsy mandeha raha tsy misy lohany tsika gasy ihany koa ny tena mametraka an'izany oraisina aloha ny atsy misy hevitra hafa ndray ty de oraisina aloha miaraba tompo miaraba tsy tompo radio miaraba io de misaotra anareo aloha fandraisana mba artika itsika losa zany le raha amandreny tena le fianana famokatsika hoe eo misy efa olo dekena mba ketraka manao tsy miala tena raha amalehibe lafiterdora zany fa tsy tena hitasika no io saina nety iovy tika zay lefa hoe ny tanora ny lasara de raha mitatsia tsara sao tanora raha miresaka irano de tsiraka tsara hoe miantitra mafiatsana miantitra antika ihany mbola hafa miantitra de mana le tena hoe tsiro tsara hoe ana fivirina raha mipanohatra de efa ohatra niza taka ny zavatra mipakorafy amitsika de zany ve ny fiaina hoe tsika zany mofantetety hoe aianao inona tsika zany ohatra ny olona le andeha zone rouge sady fa nila nge tandenina miakakatra zone rouge na azo fiary zao le azony zao le zatra rehetra fa ny tena orana antsika zany zao tena olona tena mitana fahamarinana zao ny tena tsy ananatsika mihitsy de izy ny tena hitana fahamarinana mijerina fitsarana na tany filamena zany zao ny tena fivavahana nge manampy zany tena teo fivavahana fomba viara zao rehetrarehetra fa tsy sahatra tsoan'zany fa zany manana finoana fa mbola lisy zavatra mbola tsy mety saina raha tamin'ny taona roa ampisokola zany zavatra tsy mety rehetanao zany zavatra ohatra tsy possible misy zavatra asia tany roa ampisokola famandasany io de misanga le zana enary ty antoray sisa mety afaka raisina raha ohatra mbola tafiditra ianao de toizana raha-pitso indray zay tsy vita tamin'ity androany ity sady efa mamerina ny fakasitrahana atao anatin'izany fiarahana zany tantara de mbola mitoy ao anatin'ity fiarahan'ity vitatsika ny fivoarany sy mbola manomboka ihany koa ny ranony sasany ndaloha raisina ty antso farany ity raha ohatra nefa misy vonona ry dani de ampidiritsika izy miaraba tompo miaraba tompoko manao na botoa salama e salama tsara ve ao nandera ngaty ty iny ty lazaiko ty ataony zanato ohatra fiakarany ty le vahoaka ohatra ny zanaka amin'ny tanàna zao kipa tsy hoe akaizana nakaiza ohatra ny kahitahiteny tsony nakaizana nakaika sa very iza zao na brito iza le maranitsa ihany tsy maintsy amin'ny tsato teto hoe Era brito merci. Nisy tsy mazava kely lay lalao tsy lalao teny koa izy tao anatin'le izy ny mahatakatra ny mahazo an'le izy fa za zany ao anatin'le
manapitoka moa fohifohy ihany izy takatra le zaza ty disy mety ny alavako indray fa de isaorana ianareo rehetra zay niantso aloha de lanatsiny indrindra satria maray message foana zay misy adésirana kely azy raindray amin'ny hoe tsy voaray ny antso satria de misy fotoana miara tonga ny antso anakenina telo efatra de ao anatin'le appel ihany koa misy antso tonga de lanatsiny anatin'izay fanetanana kely fotsiny ihany koa eo anatria lay loza samihafa tsy sanatria hoe efa misy loza vao mifanaitra tsika fa tiana sesilany le izy te sy amin'ny mare masay ohatra nisy tovilana andeha moto électrique amin'ny maraina teo a de matsitra drano de zay ny anetanana foana tsy sanatria hoe misy tranga zay vao mifanentantsika fa tiana hoe enjana lay zavatra mitranga zavatra tsy apozina de mety afozana aina ka de manetana ry zalahy mitandrema fa tiana enjana lay loza miarabe koa malama amin'le orana de marary soa atsika rehetra aloha zany amin'ny mirary tontolo andro mahafinaritra ary tsy nainy mahafinaritra Bemray, Top Radio, roa amizany teboka valo.